Mirabatsika rehetra izay manaraka anay eto amin'ny Real TV Madagasikara kompatalana manokana manareo any amin'ny faritra izay manaraka anay amin'ny alalan'ny page Facebook Real TV Madagasikara sy amin'ny Canal Plus chaîne 8 sy 211 ho an'ny androany dia horantsika ny Our Generation la sélection Madagasikara 2026 izay isarana manokana ireo ankizy soratra anarana tetỳ amin'ny fobe toerana Real TV Madagasikara izay miisa 726 be izao ao anatin'izany Our Generation la sélection Madagasikara 2026 izany dia misy ireo mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka izay maro dia maro tokoa nda hoara avy hatrany dia hoarantsika izay. Betsaka ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Our Generation la sélection Madagasikara 2026 tao anatin'izany izay nahitana ny Eva Style, Tokranaivo, Salon Or Ivandry, Sous Tendance, Boutique Si à toi, Cool Concept, Avouri, Team Record d'Avalt, Madaozi, Tasti, Ertel, JB, Groupe Mado, Aïtanani Sento, EGM, HH Traiteur, Arne Sécurité PDS. Misy amin'ireo no efa niara-niasa tamin'ny fandaharana Our Generation hatramin'izay fa maro ihany koa ireo mpiara-mombonantoka vaovao. Ato anatin'ity Our Generation la sélection Madagasikara 2026 ity mazava ho azy dia misy ireo mpitsara izay misa telo mianadahy tsara sy hijeren'ny fahaizandreo ankizy izay efa mpanakanto ireo misy any Diamondra Andrianaivo i Melky ary Mamgotsy fa ho an'ny androany dia hoarantsika aloha ny mombomba Melky nda hoarantsika ity resadresaka izay ny fanaovana tamin'ity. Kilala utawangu Fali mira nerizani fue Faitani rituzaza kilala marube Ran tatara kely koa somary olona fermé zay ako mididy zay za dia tao anatin'izany mila afetsifetsena kely ihany aloha satria mila fetsy afahanao zany manavaka anao anatina ankizy miisa hoe firisa dia mila concentration be rehefa miatrika andry zareo dia amin'ny hoe mahavoalohana azy moa zany stressé ianao donc zany alohan'ny hidiranao ao ianao efa mivonona hoe na za mody tsy miverina tsony na za mitsanona eto fa mila pozitiva foana ianao ao anatin'le izy dia ohatrohatran'izay midobodoboka mivoaka ao ianao mbola midobodoboka koa fo hoe lany na tsy lany ohatrohatr'izay. Asasana uai Rami tumbu ni saina Fakamponai Ny ankizy moa zany mivoatra foana raha ataontsika hoe vitsivitsy ny tamin'ny fotoana maro be nareo nandray anjara tamin'ity avolenta foana tsika koa manana ankizy manana talenta be dia be izay mipoitra foana isan'andro dia tsara izy ireny raha ohatra hoe aseho amin'ny fotoana ohatran'izao hitako hoe manano sarotra foana rehefa manam-pahaizana be ohatrao ny ankizy dia ny sofina mila miaino ny maso mila mijery ny fanahy ny saina miara-miasa daholo izany rehetrarehetra izany ahafahana mamoaka ny tena hoe olona tediavintsika angamba ny sarosarotra indrindra ny hoe ao anatin'ny fitsarana mandatsaka iny satria be dia be ny mahay dia raha 12 ny fidintsika ao anatin'izany dia tena hoe ady hevitra lava tsy mila maimaika ny mamoaka an'izany 12 izany ka inoko fa ao anatin'ny fitsarana nety izay telo mena dateto. Jani etantan ni ulun tsaratsilan Famnisite aikyo wanyawani Zaya vakampila
esorana aloha nareo ny safidy ny tenako a dia tao anaty fahavononana tanteraka ny nanekenan'izany satria na ny olona mitsara anao koa ary satria ny olona rehefa ao anatin'izany rahantsika malala hoe mitsara ny jury koa ny olona any ivelany any a iny moa zany anjarany tsirairay indray ny manaikina tsy manaiky an'iny fa tsy mora ary mila mahay miaino mahay manaiky an'izay zavatra izay ianao zany satria ny ekenao iny dia tonga indray tia ny fotoana mbola ao anatiny any a inoko fa anana valiny izay tena mahafa-po izahay jury a miaraka aminareo izay manohana anay ihany koa satria izahay mila fanohanana ihany koa. Matoa izy numéro 1 dia izy zany nametraka ny candidature voalohany tety amin'ny Real TV tamin'ny 18 mai 2026 fahavononana be ho azy dia nafinatra hoe nanana-pitendry izy toa dia nirainy tao anaty live le izy tontolo nira angamany nareo menadany tena mahay azy tontolo nira ny hitako tendry ngamba zao ohatrany hoe misy fotoana mandingana kely izy atreo ihany fa tsara mifantatrina ankizy foana manomboka iny rahantsika voalohany fa mamay be ato araky ny teniny zareo ato naka ny videonareo dia ambony be ny niveau zay dia maro be nareo ato ny faninana folo taona moa zany randriana tsy aina mbo tsy vaky feo le hira tiako le hira ndraiky tiako miezaka be le ankizy na amin'ny lafiny seho reny clip reny miezaka izy teneniko zao anjarantsika manijery azy hoe ahoana ny raha efa tiatiako anatin'le olona tiako jerena sur scène izy. On verra la suite anisan'ny olo tiako direction engany mbo tafiditra anatin'le roa ambin'ny folo andehan'ny lofta izy misorako an'ny aina le matianina be le fanomanana ny clip tsara ny kalitao misy mpandeha misy cœur ny scénario sotra betsaka ny aina le hira amin'ny personne mihitsy tsara afaka malaza ny hirany.
Amerina le akantonya Utan milamina Kastsmens tafarina Fandrasene fao ambadikao Kana fefandrika zan lalana Ny malagasy te olona ty fihavanana De miara-mandroso miketrika banjinany aloe De oentina mbavaka kinina amin'ny leretsito Fa atiko ny maha-malagasy ay Ifaliko hoe lova tsara mpanay nomeny ay Ho karakarako kolokoloko amin'olo iandrany foko e Fa babaka fonkanompo ho anao le nosy tsy foko e Fa tany miavaka na tsy tonga lafatrefa miandry anao le maraina va Tsara be, tsara faniboana be le izy ary tsara feo le zaza misy tremolo fa amin'ny deuxième couplet izy namarana. Zay mihitsy. Namarana kely zay fa afaka amboarina. Azo amboarina reny. Azo amboarina reny fa raha vao miakatra zany raha. Zay misy nandrasako hoe mba aiza izy mampiakatra. Raha vao miakatra style miakatra kely izy zavatra nivalina fa azo amboarina. Azo resaka précision reny, question de précision. Azo amboarina. Pas mal. Tsara koa le hira. Tsara le hira sady izy misy tremolo tsara. Mety amin'ny le hira. Talenta. Manaraka azy. Naturel be fa le instrument manelingelakilany sofiko. Zay ary no azona totra ho antsika rehetra tamin'ity tapany voalohany ity aza mbola miala lavitra fa mbola hiaraka antsika manome fotoananao ao aorianany l'invité du jour indray ary no arahantsika ny tapany faharoa ato anatin'ny Our Génération la sélection Madagascar 2026.